ny famaritana na ihany koa fampahafantarana izany arety mifindra mampatahotra. Faly miarabantsika ankizy rehetra ny atokantrano any amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Miato any fampianarana ny an-dakilasy hitanareo rakizy fa foana ny toeranareo fa madame Faneva sy madame Sitraka no miaraka aminareo amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'ny fotoana fiboana tanteraka sika izao rakizy. Inona moa ny atao hoe fiboana madame Faneva? Ny ankizy any atokantrano ave malala ny atao hoe fiboana na mihiboka. Ny atao hoe fiboana na mihiboka rakizy dia mijanona tanteraka ao an-trano, tsy mifanerasera amin'ny any ivelany na mifampikasoka amin'ny any ivelany ihany koa. Manoloana an'izay indrindra dia hanolotra lesona anankiray mahakasika ny momba ho anareo zahay. Ndao aralavantsika ny atao hoe momba. Ny atao hoe momba rakizy dia fanabeazana sy fampivelarana ny maha olomendrika. Averintsika farany hoe fanabeazana sy fampivelarana ny maha olomendrika. Mahakasika izay indrindra ny lesontsika anio dia ny arety mifindra. Voalohany ary andeha faritantsika ny antsoina hoe arety mifindra. Inona tokoa madame Sitraka natao hoe arety mifindra? Ho anareo ny atokantrano ao ve mahafantatra ny antsoina hoe arety mifindra? Averena hoe rakizy izay efa mba nafantatra hoe enonay. Ny arety mifindra dia tsy inona fa aretina anankiray azo amin'ny alalan'ny fifampikasoana amin'ny olona marary. Ka aloha avereny farany hoe madame Sitraka fa tena tsy arako ilay izy teo. Averintsika indray-pandeha ary ny arety mifindra dia aretina iray azo amin'ny alalan'ny fifampikasoana amin'ny olona marary. Laha ohatra hoe averina isiny ankizy any atokantrano ilay izy, ny atao hoe arety mifindra dia aretina iray azo avy amin'ny fifampikasoana amin'ny olona marary. Zay? Nahita koa ve ny ankizy tany atokantrano? Mahay nareo any atokantrano any be daholo zany. Dia inona marina moa zany ny hevitra le hoe fifampikasoana amin'ny olona marary ry madame Sitraka? Nareo ankizy any atokantrano ve mahay ny antsoina hoe fifampikasoana rakizy? Ny fifampikasoana dia tsy inona fa fifaneraserana amin'ireo olona marary misy aretina. Tsy ny aretina rehetra no mifindra fa misy ny aretina tsy mifindra ary misy ihany koa mifindra. Marina be rakizy izay voalaza amin'ny madamato izay misy tokoa ny aretina mifindra. Mba mahafantatra ve ianareo any atokantrano any manomeza hoe ohatra? Taovy mafy be ary hoe andeha ho tany saintsika hoe avereny mafy be ny ianareo ny atokantrano any? Izay mahita? Mbola misy hafa samy miteny daholo taovy mafy be fa enina iaty izany. Enina daholo. Ndao ara soratantsika le enina teo voalohany dia ndao madame Sitraka. Misy ny antsoina hoe lagaly. Lagaly apetraka tsika eto izay. Mbola misy hafa ihany koa. Inona ihany koa madame Faneva? Misy ihany koa ny atao hoe kolera. Mbola misy hafa ihany koa izay atorontsika dia tsy inona fa ny pesta. Ny pesta. Misy arety mifindra hafa ihany koa rakizy dia tsy inona fa ny kitrotro. Ny kitrotro. Mbola misy hafa? Iza mbola mahita? Mbola misy hafa ihany koa. Izany antsoina hoe sida izany ihany koa rakizy dia mbola arety mifindra ihany koa. Mahafantatra ny atao hoe sida daholo ny ankizy arety mifindra koa ny sida. Misy ihany koa ny antsoina hoe gripa izay mba azo matetika antsika izy io. Ny gripa. Misy mbola mahita? Mbola misy tsy voateny ve rakizy? Mbola misy adintsika. Izay hitantsika fa arety mandoza amin'izao fotoana izao dia tsy inona fa ny coronavirus. Misy fomba fiteny azy ity koa madame Faneva? Inona ihany koa izay? Zaiko. Inona mola izy rakizy? Covid-19. Mitovy ihany zany izy roa ireo na isika mampiasa ny coronavirus na ny Covid-19.
misy voambolana anankiray ho azavaika aminareo dia ny antsoina hoe izy nefa naheno an'izy ity epidemia. Ny epidemia rakizy dia arety mifindra amin'ny firenena iray ihany. Zay ny antsoina hoe epidemia. Voambolana ray iny fa ito koa misy anankiray malaza amin'izao ankehitriny izao dia ny pandemia. Ny pandemia indray dia arety mifindra tsy voatazona eo amin'ny firenena iray intsony ny arety mifindra fa miparitaka manerana an'izao tontolo izao. Ohatra izao hoe ny coronavirus. Pandemia zany ny coronavirus. Manoloana izany ary madamo Faneva, inona no tokony ataontsika? Ie, mila misoroka tokoa tsika rakizy satria ny tsimokaretina dia ainga ampifindra tokoa. Ny tokony atao voalohany amin'izany dia mila manaraka ny torohevitra avy amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia ny miara-mamaky isika ny fidiovana sy ny fanadiovana. Ny fidiovana moa dia ny tenantsika mihitsy no mila madio. Ahoana izany madio indray ary rakizy? Ndao antanitsika madamo sitraka. Miaraka mamaky hoe tsika madio. Io amin'ny solaitra be io rakizy. Ny madio dia teny iray azo amin'ny foto-teny hoe dio. Ny fitandronan'ny fahadiovana no tsara indrindra. Voalohany amin'izany ny fanasana tanana matetika amin'ny inonareo? Ny rano sy savony. Mba hampianaritra kely anay madamo Faneva ny fomba fanasana tanana. Ie, ny fomba fanasana tanana dia maka isika savony sy rano dia kosehantsika tsara ny tanana toy izao mielakelany rehetrarehetra iny hatratỳ amin'ny tanana ihany koa. Zay raha ohatra hoe miakatra zany ny tanan'akanjo dia sasana tsara daholo izay faritra hita rehetra. Dia avy eo rehefa voakosoka tsara mandritry ny 20 sekondra dia kobanina tsara amin'ny rano madio amin'izay izy avy eo. Dia amaintsika amin'ny rivotra, tsy mila famafantsika amin'izay fotoan'izay. Sasany nampiasa servieta madamo Faneva rehefa avy manasa tanana, tsy mety intsony zany izay? Mahazo atao fa ataonao amin'ny rivotra ohatra izao fotsiny dia efa mety dia tsy mila servieta intsony tsika, tsy mila mosoara intsony. Tokantrano any rakizy. Zao ny fomba fanamainana tanana. Dia fanahoana raha ny tokony ho sasana tokoa ny tanany? Fantatry ny ankizy any tokantrano any ve? Satria rakizy ito tanantsika ito no mitondra ny tsimokaretina alefantsika aty amin'ny vava, any amin'ny orona na any amin'ny maso dia mampiditra ny tsimokaretina atao anaty vatantsika dia tonga mararitsika rehefa avy eo. Zay ilaina sasana zany ny tanana. Manarak'izay dia inona koa ny tokony atao madamo sitraka? Hitanareo izao elanelana misy anay sy madamo Faneva izao rakizy. Ajaina ihany koa ny elanelana 4 metatra moa izay, 2 metatra moa sitsika. Isoroana ny fifampikasoana sy ny pitijora. Dia rehefa mievina ihany koa isika na mikohaka dia ampiasaina ito lanto-tsandry ito. Eto zany tsika mievina sy mikohaka manomboka izao. Dia ny nama madamo Faneva ohatr'izao taloha tapana tsara nge vavako amin'izao mety ve? Tsy mahazo atao tsy mahazo atao intsony no mampiasa ireto tanana roa ireto satria mijanona eto amin'ny tanana ilay tsimokaretina dia hamindra amin'ny manodidina antsika na hamindra amin'ny tenantsika ihany koa zany avy eo. Ndao ary tsika ny tokantrano rakizy hiaraka madamo Faneva amerina an'ilay fiatsika mahafinaritra be vaovao teo. Zay dia manaraka an'izay ihany koa ahoana indray mahakasika ny fanadiovana. Ny fanadiovana rakizy dia ny mahakasika ny mombantsika rehetra, ny fitaovana ao an-tokantrano, ny efitrano fatoriana na ny efitrano fisakafoanana rehefa efitrano rehetra ao an-tokantranontsika ao. Eo ihany koa ny tokotany eny hatramin'ny lalana dia mila diovina avokoa izy ireny. Zany hono rakizy, ilaina madio tokoa ve zany izany rehetrarehetra zany? Tena ilaina tokoa ny fahadiovana rakizy satria ny fitandronan'ny fahadiovana no voalohan-karena. Ie, dia izay zany mahakasika ny fisorohana iny mila manaraka tsara an'ireny fisorohana ireny isika satria tombontsoa antsika ny fanarahana azy. Fa raha tsy manaraka isika dia isika ihany ny voan'ny aretiny eo. Ka raha fehezintsika zany ny lesontsika an'io dia mahakasika ny arety mifindra
ndresantsika tao a ny famaritana ny karazany a sy ny fomba fisoroana azy. Dia toy izay indray raha ny zavatra azo natolotra eo anareo rakizy a mbola hiverina eto zahay fa manome fotoana anareo a amin'ny manaraka indray. Velo.